riavana manano ny tompo amponontsika rehetra trany ny fahasoavana sy fiadanana manarimanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka nefa mahazatra antsika miavaka manana volana vaovao sika izao ary ao anatin'izany volana vaovao zany loha hevitra vaovao indray no mantsiny ny fiangonantsika manao hoe mivonona eo amin'ny tompo, mivonona eo amin'ny tompo. Raha lazaina amin'ny teny hafa zany dia izao ilaina fahavononana, ilaina mivonona rehefa eo amin'ny tompo. Fa ny faharoa riavana dia ity, misy hevitra tsy afa-misaraka ao anatin'izany atao hoe mivonona izany izay manan-danja tokoa dia ny hoe fiomana. Rehefa tianao mivonona dia tsy maintsy miomana ianao amin'ny zavatra anankiray, ary dia izay ihany koa no mifamatotra amin'izany vaombolana ao anatin'ireo hevitra mandintsika fitsika hoe mamety volana novambra ity izany manao hoe mivonona iaona. Ary raha nanaraka tsara mivaky teny eo isika riava ireo texte anankitelo novakina tamintsika tamin'ity ity dia mahatsapa fa miveribena ao anatin'izany texte izany, ao anatin'izany soratra masina izany ny teny hoe miomana. Ary raha ampifandraisitsika ireo rehetrarehetra ireo ny amin'ny hoe mivonona iaona amin'ny tompo sy ny hoe miomana dia azo lazaina fa toy izao ihany koa midika an'ity loha hevitra mandintsika fitsika ty manao hoe aoka iomana isika fa eo amin'ny tompo, aoka iomana isika fa eo amin'ny tompo. Misy fiomanana tokony atao midika an'izany iaho. Fanontaniana mipetraka indraindray dia manao hoe fahahoana maromaro moa izany hoe miaona amin'ny tompo Andriamanitra izany, fahahoana marina izany atao hoe miomana fa iaona amin'ny tompo izany. Mety misy dikany ve zany, mety misy zavatra tsy maintsy fantarina ve ao anatin'izany. Tsy akalavitra isika niavako fa nibika toko faharoa ambin'ny folo andimy fahadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahefapolo no andeha anatanterahitsika ny fampianarana n'ity an'ity dia ny fampianaran'i Jesosy ny amin'izany atao hoe miomana izany isika fa iaona aminy, miomana isika ary mila mivonona fa iaona amin'i Jesosy Kristy tompo. Voalohany indrindra miavaka malala dia hoe ny tompo aoka vonona amin'ny alalan'ny asa fanompoantsika rehetra rehefa iaona amin'ny tompo. Aoka vonona amin'ny alalan'ny asa fanompoana isika rehetra rehefa iaona amin'ny tompo. Hoy Jesosy ao amin'ny andiny fahadimy amin'ny telopolo riava izay nivakina tamintsika teo amin'ny Luka toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy amin'ny telopolo. Aoka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo. Aoka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo. Hevitra roa lehibe no ao anatin'izany riavaka fa ny ombonan'izy ireo dia izao asa avokoa, tena tsy maintsy miasa. Tiany tompo lazaina dia izao aoka hiasa hatrany ianareo, ka rehefa miasa ianareo dia isikina ny valahanareo, ary rehefa miasa ianareo dia hirehitra ny jironareo araka izany. Riavana malalo amin'ny tompo, mila mivonona amin'ny alalan'ny asa isika, dia ny asa fanompoana izay nomeny tompo antsika. Eo amin'ny Jiosy ny dikany hoe mampisikina ny valahany rehefa hiasa dia midika izay fa hiasa mafy ianao, midika izay fa mila matanjaka ianao mba ahafahana manatanteraka izany asa izany hatramin'ny farany, midika izany fa tena sarotra ity asa ho ataonao ity kanefa nitanjana ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tsy maintsy vita izany. Noho izany tsy maintsy misikina ny valahana araka ny voalaza eto ampianaran'ny sy taoman'i Jesosy Kristy tompo asika. Riavana malala amin'ny tompo ny dikany hoe valahana misikina mba hianjanana tsara io valahana io satria ao miainga ny hery rehetra, ao miainga ny fahatanjahana rehetra mba hahazahoana manatanteraka ny asa. Izany no tena dikan'izany riavana. Raha nitsambikiny isika ohatra eo amin'ny fiainana tsy mitovy mihitsy ny olona mafy valahana sy ny olona be kibo. Tsy mitovy ny fitsambikinan'ireo
ary tena efa niainana maha-olombelona tahaka an'izany zany. Noho izany ny tompo rehefa miasa isika dia aoka isika hianana hery, anana fahatanjana mba azahoantsika manatanteraka izany, ary na inona karazana asa ataontsika ny tompo izao. Ny fiomanana fa eo amin'ny tompo dia midika fa ny fahaizantsika mampisikina izany mananjany. Riavana malala amin'ny tompo zany ny takin'ny tompo amintsika. Kanefa tsy izay ihany fa ny hevitra faharoa izay tia mitenenina manao hoe aoka irehetra ny jironareo dia midika fa mitohy hatrany ny asa ary tsy mitsahatra mihitsy. Fantatrika tsara ny avako fa matoa rehetra ny jiro dia maizina izay. Ary ny olombelona dia zatra ny manao hoe rehefa tsy misy jiro ka maizina dia ajanona ny asa. Sao dia manao mofôny, sao dia misy zavatra manahiry, sao dia zatra ny sary, sao dia maratra sy ny sisa sy ny sisa. Izany no ataontsika. Kanefa moa Jesosy ny tiany Jesosy lazaina dia izao: na amin'ny fotoana inona rehefa miasa ianareo aza-jatra, na amin'ny fotoana inona rehefa miasa ianareo tohizo zany ary fitao hatramin'ny farany. Jesosy Kristy tompo aby dia milaza eto fa mety ho maizina ny andro indraindray, mety misy tsy fahitana maro loatra indraindray, kanefa kosa ao anatin'izany rehetrarehetra izany aza mitsahatra fa tohizo hatrany hiasa izay efa tsy maintsy tanterahanareo. Riavana malala amin'ny tompo, raha fitinina ny fiomanana voalohany izay takin'ny tompo amintsika dia ty aoka isika anana fahasotoana miasa, anana fahasotoana tsy hitsahatra amin'ny fahampinoana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Raha toka tanterakitsika izany dia midika izay fa vonona isika eo amin'ny tompo. Riavana malala, raha mpifandraisana amin'izay fanompoana atrehantsika ekehitriny zany dia izao: fa diono mihemotra na malaina ka mijanona amin'izay asa ifanekenao fa ho tanterahanao eo anatrehan'Andriamanitra. Mbola iaonanao amin'ny tompo izany, ary mbola tsy maintsy ho anontanian'ny tompo amintsika tsirairay avy amiko amin'ny mampitandrina ianareo amin'ny maha-kristiana tsika rehetrarehetra, ianareo dekona, ianareo lolo, ianareo mpanay fanasany tompo sy sisa rehetra, isika vita batisa mbola tsy maintsy ho adin'ny tompo amin'izany isika mba hanana alahatra eo anatrehan'Andriamanitra isika fa nazoto tena miasa tsy mitsahatra ny amin'izany rehetrarehetra izany. Mazava tsara ny volazan'izao perikopy izao ny avako: ny fiavian'ny tompo dia izy reny ihany mahalala an'izany. Fa ny zavatra takin'ny tompo amintsika mba fomanantsika dia isika miasa amin'ny fiainantsika rehetrarehetra, isika manompo azy ary tsy menatra ny hanompo azy, araka izay nambara tamin'ny ankizy teo fa mijoro amin'izany fanompoana izay nataon'Andriamanitra izany. Riavana malala, samy natsoan'Andriamanitra isika, samy mandio tena fa fotoana tsy mbola taraiky izao. Azahoanao miomana tsara, manatsara ny fiomananao ary ninainena manitsy izany fiomananao izany. Tadidio fa niantsony ny tompo ianao anivon'ny sampana rehetra, natsony ny tompo ianao anivon'ny fiangonana, natsony ny tompo ianao anivon'ny ankonanao, natsony ny tompo ianao anivon'ny toeram-piasana sy ny hafa rehetrarehetra reny, fanomezana avan'ny tompo reny. Noho izany tanterao amin'ny fifaliana, tanterao amin'ny fahasoavana izany rehetrarehetra izany. Tohizo ny asa fanomponao ary aza mitsahatra mihitsy, aza mitady alaolana, aza mitady antony mety tsy anaovanao izany ka hitsaranao anatin'izany, fa tsy afa-tsiny ianao eo anatrehan'Andriamanitra zany, fa rehefa natsony ianao dia fantany fahavitsy izany, ary rehefa natsony ianao dia fantany koa fa afaka natanteraka izany satria matoky ianao ny tompo ao anatin'izany. Marina ny avy fa mety misy olana indraindray, mety misy kina indraindray, mety misy masorena indraindray manao ny asan'ny tompo, fa tsy zany avory no ataontsika mpemotra ary tsy zany no afa-tsiny antsika eo anatrehan'Andriamanitra fa tadideo fa ny tompo dia mila antsika mivonona
amin'ny alalan'ny asa fanompona sy ny fahazotoana mba ho hita miomana fa eona amin'ny tokoa isika. Zay ny voalohany mivonina amin'ny alalan'ny asa fanompona isika. Fa anjavaka takin'ny tompo amintsika koa dia tia ny faharoa hoe ny tompo aoka ho vonona amin'ny fotoana rehetra isika. Aoka ho vonona amin'ny fotoana rehetra isika. Ho ny andiny faina amin'ny telopolo sy ny andiny fafito amin'ny telopolo iaby. Aoka ianareo mitahaka ny olona miandro ny tompony ramody avy any amin'ny fampakaram-bady izy. Ka no nitonga sy mandondony izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny manompo izay hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Riavana malalo amin'ny tompo fampianarana amin'ny fiainana andavanandro ataon'ny tompo eto. Mba tomantsika mitady mpiambina ny tanàna rehefa tsaotsika dia mba te hilamina ny saitsika, mba tiatsika mba ho fantoka any amin'izay zavatra andehanantsika isika satria misy miambina ny tanàna. Ary tsisy tompotrano hitady mpiambina ny tanàna zany ka efa hita fa tsy mahatoky dia mbola saina miambina ny tanàna ihany. Tsy izany fa ny zavatra tena mahasorena ny tompotrano indrindra rehefa mba misy dialehany riavaka dia matetika rehefa miverina izy dia mahita ny mpiambina ny tanànany matory na mahita ny mpiambina ny tanànany tsy ao mihitsy rehefa miverina izy fa dia diavina ny toeran-kafo. Riavana malala tadidio fa matory mandeha mpiambina ny tanàna miala eo ny tompotrano dia hoy Jesosy Kristy toa dia efa reraka izy ary vizana izy. Ka ao anatin'izany dia mba tiany tsapany fa tena mahatoky ny mpiambina ny tanàna ka izany mpiambina ny tanàna zany dia nahavita tsakan'izay navany ny zavatra rehetra izay nomena azy. Amin'izay fotoana izay mba tsy nomenomeno na hitsikera na hotezitra ilay tompotrano rehefa miverina fa nampifaliana fa tsy misy nanombenana ny fananany na dia ray azy. Zany koa ny rasina ny tompo amintsika. Itsika io mpiambina io ary tsy hoe mpiambina ho baikobaiko amin'ny tompo fotsiny ihany fa mpiambina tena atokisan'ny tompo isika amin'ny fotoana rehetra. Mpiambina tena atokisan'ny tompo isika amin'ny fotoana rehetra izay tsy maha eo azy ka na eo azy izy dia eo foana isika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny andrasan'i Jesosy amintsika mpiambina dia izao voafehitsika ny asa fanompona rehetra ny antsony antsika ary tsy hoe vitany hoe voafehy ihany fa vitatsika tsara ary tena mahafapo azy satria vonona amin'ny fotoana rehetra isika. Aoka isika atoka eo anatrehan'Andriamanitra riavana. Fa raha mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra isika dia hoy ny tompo sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Riavana malalo ny tompo amin'ny fotoana rehetra ny ilan'ny tompo antsika hananantsika fahafolona. Tsy ambolohany fotsiny ihany tomony hafololo. Tsy isika mieritreritra fotsiny ihany fa mbola ho avy ny tompo, mbola hoela tonga ny tompo ka andeha aloha anao izay tany mikivontsika tsirairay avy izay tiantsika atao rehetrarehetra ihany. Tsy zany ny lasan'ny tompo amintsika fa ny isika miomana hatrany ary vonona amin'ny fotoana rehetra sy amin'izay ataontsika rehetra mba hahafapo ny tompo. Amin'ny andiny fafito amin'ny telopolo iaby izay nivakiana teo dia tiako tsy indrindra kely zao. Matetika na amin'ny firy maraina dia vao tonga ny tompotrano dia rehefa tonga eo ny mpanompony, rehefa tonga izy dia tsy maintsy manome sakafo azy ny mpanompony. Izay indray vao miverina matory na ohatran'izany ary mety ara-moa tsy natory mihitsy teo alohan'izany fa miandry ny havian'ny tompotrano arak'izany. Fa saingy izao hoy ny tompo tsy mba tahaka an'izany aho fa rehefa matoky aho ka vonona amin'ny fotoana rehetra ianareo ary mahafapo ny asa anareo dia ho sambatra ianareo. Fa izany ray no isika, izany ray no aka ny toerany mpanompo amin'izay fotoana izay. Dia hoy ny andiny fahavalo amin'ny telopolo ary na avy amin'ny fihemenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fihemenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra iroboroboka. Riavana malalo amin'ny tompo
tsisy mahavitan'izany hoe mpiambina ndray mitonga ianao dia mpiambina ndray ao minana ao misakafo any zany ainao nomeanao izany misika zany ampisakafo anao fa sika olombelona rehefa tonga any nafana ny sakafo nahoana nataonao nangatsika ary tokely izany nankalapinana ngay ianao sisisa ampidirina ve le kosy ny hafa rehetrarehetra zany ny fombatsika fa hoy Jesosy tsy zany nitondrako anareo fa raha mitoetra mahatoky ianareo ka mivonona amin'ny fotoana rehetra ianareo mahafapo ny ataonareo dia ity sambatra anareo iavana manala zany no fimana takitiko amintsika fa Dieu no manao alasafay amin'ny asa rehetra alaviro ny zara fa vita aza masaitsaina kory no manao asa ratsy ty anivony finingolona fa fitao atsakany izay davany zay efa nitsomanao mahay zanandamina ny fotoana fa raha ny fotoanany zanak'olombelona dia tadidiko tsara fa misy ampiasana azy foana fa sady mahay za koa mandamina ny fotoana zay nomena Andriamanitra anao mba azahoana manatanteraka ny asany amin'izay anjara efa nitsominao ao anatin'ny zavatra fa mazava tsara no volazany tompo tsy ny fotoana iaviny no tokony ho zava-dehibe amintsika kristiana maovantsika kajikajy hoe rehefa tonga iny 10 minitra alohan'ny atongavana dia miverina manao ny asa tsy zany tsy ho fantatrao zany no tompo fa ny fahavononantsika fotsiny na tonga amin'ny fotoana fahafiry izy na tonga amin'ny fotoana fahafiry izy izay ny tadiavana tompo amintsika riavako riavana malala amin'ny tompo tiana ny manamafy atsika fa ny ahasambatra atsika ny antony iverenan'ny tompo rehefa iao amintsika izy amin'ny fotoana zay fantany ary izy reny maharanjany no amafisy ny mpaminany Amosa tamin'ny alalan'ny zanak'Israely arak'izay vikina tao amin'ny Amosa toko fahaenina ka hatramin'ny fahatelo teo fa ny zanak'Israely dia tsy te hiaona amin'ny tompo Andriamanitra tsony tsy te hiaona amin'ny Jehovah-Andriamanitra tsony ka nanome lamosina sy nitodika tany amin'Andriamanitra hafa nefa nambarany mpaminany Amosa tamin'ny zanak'Israely fa tsy maintsy mbola iaona aminy ianareo tadio riavana azo atao ihany no mitsoka an'Andriamanitra amin'izao azonao atao ihany no manao kajikajy anome lamosina an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa tadidio fa rehefa natsony ianao tsy mba hariny dia tadidio fa tsy maintsy mianara koa ekane riavana mba ho atokatsika ho an'Andriamanitra zay fotoana fahatsika manatanteraka izany ho voninahitra ilay ny antsotsika dia hoy ny Amosa toko fahaefatra andiny faharoa ambin'ny folo tapany be tsy maintsy eo amaminy isika fa dia miomana iaona amin'Andriamanitra miomana amin'ny alalan'ny asa ary miomana amin'ny fotoana rehetra mba ho vonina iaona amin'ny tompo isika amen.